Vita somatsara ny fividianana diakona teo amin'ny FJK Mambody Fahitra Martyr ka 73 izy ireo no anatanteraka ny zara fanompoana diakona mandritra ny efataona. Ny fiangonana FJKM na fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara dia manatanteraka fanavaozana ireo tompon'andraikitra rehetra ary isaky ny efataona no anaovana izany. Isan'ny anatanterahana izany fanavaozana izany ny diakona. Ny mpandray ny fanasan'ny tompo moa no mifidy ireo diakona hiasa ao amin'ny fitandremana iray. Amin'ny ity taona 2024 ity no anaovana izany fividianana diakona izany manerana ny sahan'ny FJKM. Isana anatanteraka ny fividianana diakona ny fiangonana FJKM Mambody Fahitra Martyr ao amin'ny sinôdam-paritany Arivo Avaradrano. Natomboka tamin'ny fanompoam-pivavahana ny fotoana izay vao niroso tamin'ny fiantsonany anaran'ireo mpandray ny fanasan'ny tompo voasoratra anarana. Bilita tokana no nampiasaina izay nahitana ny anarana sy ny sarin'ireo olona manolo-tena hovidiana diakona. Navahana kosa ny bulletin hividianana ireo diakona vehivavy sy ireo diakona lehilahy. Nisy ny fampiasaina fitaovana hafa toy ny ordinateur sy ny vidéoprojecteur mba ahafahan'ny rehetra manaraka akaiky ny fizotry ny fividianana. Ora telo monja dia vita tanteraka ny fividianana, nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny anaran'ireo diakona 73 mianadahy-mianaka, anatanteraka ny zara fanompoan'ny diakona mandritry ny efataona, izany dia hanomboka ny taona 2024 ary farana amin'ny taona 2024. Marihana fa tsy maintsy handalo fiofanana mandritry ny volana maromaro ireo diakona ireto vao azo tokanana sy horestanana. Zava-dehibe ao amin'ny fiainam-panompoana ny amin'ny fanavaozana izany fiainam-panompoana izany. Nitanterahana teto amin'ny FJK Mambody Fahitra Martyr tamin'ity anio ity ny fividianana izay ho diakona mandritra ny efataona. Eo amin'ny sahan'ny FJKM moa dia amin'ity taona ity nanaovana izany fanavaozana izany. Mafaly ny mahita ny fanoloran-tena ny maro sy ny fahavononana amin'ny asan'Andriamanitra, kanefa moa voafetra ihany ny isan'izay olona hanatanteraka izany asa fanompoana izany. Na izany aza dia zava-dehibe ho an'ny rehetra ny fanompoana an'Andriamanitra satria tsy ny mahadiakona ihany no ahafahana manompo an'Andriamanitra fa amin'izay toerana misy ny tsirairay dia azo atao hatrany ny miasa ho an'Andriamanitra. Tsy mitsahatra ny manentana antsika taranaka Mambody Fahitra mba samy ezaka handalo ety toerana ny amin'ny fandraisana anjara sy fijerena ny amin'ny asa fanomboarana ny akany izay hitantsika moa fa efa miroso amin'ny famitana ny riana manaraka isika izao. Dia engany mba samy azo fifaliana isika ao anatin'ny fiatrehana ny herinandro masina sy ny fiatrehana ny Pasika. Tamin'ireo mpandray voafidy ireo dia nisy ireo diakona vaovao ary nisy ireo diakona efa teo aloha no mbola voafidy indray. Ireo diakona rehetra am-perinasa moa no manohy ny asa fanompoana mandrapahatonga ny fanokanana ireo diakona vaovao. Marihana fa ny diakona dia manana anjara biriky lehibe tokoa amin'ny fampandrosoana ny asan'ny fiangonana satria izy ireo no azo lazaina fa mpiara-miasa voalohany amin'ny mpitandrina. Betsaka ny asa izay sahan'ny fiangonana FJK Mambody Fahitra Martyr amin'izao fotoana izao ary isan'izany ny fanamboarana ny akany izay azo lazaina fa mandroso tokoa amin'izao fotoana izao. Ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra matv moa dia mbola manome fotoananao amin'ny alalan'ny fandarana mahenika izay arahanao aoriana izao fotoana ny vaovaontsika izao. Izay koa tompoko lasy tompovavy ny masaka azo natolotra ao antsika tamin'ity takariva ity item-pamaranana nefa dia mirary soa ary ho tratrany ny fetin'ny Pasika ao amin'ny rapitsotsika rehetrarehetra ny tokantrano any indrindra isika mpakafy ny fahitalavitra matv mametraka ny veloma mandrapitafary tompoko lasy tompoko vavy.